Halleloia. Da avy fanena lehibe indray raha lasana bavarana no amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga indray fotoana izay rahantsika eto a atao anatin'izao fandarantsika vavaka fiombenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a ny Aki radio a, ny Aki media dia mikambana ato anatin'ny vavaka fiombenana fa indrindra ny gropy a izay maharesy a izay miaraka aminay eto foana miara-mandray anjara aminay eto a rehefa tahaka izao ka dia fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra dia misaotra antsika tsirairay avy izay tonga eto indray tratranjo eto androany a dia matoky sy mino fa hifampahireto indray tsika amin'ity androany ity ary tehiteny aminao koa raha androany vao tonga eto hoe tsy diso adresy ianao raha tonga eto raha mila fampahirezana ianao a ohatry ny kivikivy ketraketraka ohatry ny hoe ahoana ihany ary ty fiainako ty sy ny sisa dia natao anao zao fandarana zao satria fampahery ny ataontsika eto raha efa mahery moa anao dia tao tazomintsika le afo mirehatra anatinao any a ny afo mifanahy masin'Andriamanitra dia ifampaherytsika anatin'izao fandarana zao iarakantsika eo amin'ny adiny ray sasany eo dia ifampaherytsika hivavakatsika hienohiritsika hienotoritentsika hivavaka ho an'ny firenentsika ifampaherytsika matoka efa tsy taka nidiranao teto ny voanao eto amin'ity androany ity androantsika dia hiaraka amin'ny ekipa mahafinaritra ranabavy fleur saondra razany hivavaka ho an'ny fanombohana ranabavy Suzel avy any Suisse no hitondra ten'Andriamanitra voalohany androany a mimakomana sady tsika heno azy a dia ranabavitsika Rodina avy any Koweït nivavaka ho an'ny firenena za moa amelabelatra eto ihany a rehefa avy eo ka dia tahian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra tahiny tompanabavy iaina ny hitako niditra voalohany teto a ranabavy Erika Rodina Lala Selina Emelovli Tahir Mario Domona Kotsman Tahir Mario efa niteniko Zina Teoda Razana Monika Sandola Eme Manambotso Yadjaska Patitsi Preta Jotina Berta Mioraka Naira Keron Roli Anisha Alléluia Marijo Saondra Raza Andonelina Suzel Felana Rakoto Yama tahiny tompotsika rehetrarehetra izay efa tafiditra Sandrine Erika tsika tsirairay avy a Zina Teoda falibe zay mahita anareo dia mareta hatramin'ny farany satria raha tsefatsefany anao miala dia mety misy zavatra tsy azonao a tsy voarainao dia mareta hatramin'ny farany zay ary no ela fa andaolotsika hivavaka metraka izao fotoana izao ampilatanan'Andriamanitra dia tahiny tompo raha latojo dia angatahantsika ny anabavitsika izay hivavaka ho an'ny fanombohana fa misy zavatra kely angatahantsika ny anabavitsika hivavaka fanombohana androany a dia ometsika azy ny fitenenana avy hatrany ary a tahiny tompo ary a ranabavy fleur dia rehefa tsika mioneto tahiny tompo daholo sika rehetra iara hivavaka sika ary dia Jesosy Kristy tomponay io saotranao izahay amin'ny fitantananao amin'ny fiainanay ka mbola nomenao tombonandro ka mbola afaka tafavory indray izahay hiantso ny anaranao sy handray feonao misaotranao amin'ireo soa be dehibe omenao anay isan'andro izay tsy voatanisanay ary misaotranao indrindra koa izahay tompo amin'ny nahavitan'ny batisako sy batisan'izy roa vavy dia rahavavy Rolianis sy Angela io sy rahavavy Angela io misaotranao indrindra Andriamanitra ary midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay ankehitriny izahay dia mametraka izao fotoana rehetra izao eo am-pelatananao koa manatrehanay ianao eto Andriamanitra ray io aoka ny fanahinao masina hiasa mahery tanteraka aty aminay tsirairay avy mba hahazahoanay sakafom-panahy ahaizanay ny teninao sy hampahery anay izao fotoana rehetra izao ka tsy hitovy amin'ny nidiranay teto ny alanay eto ary ny teny izay hotorian'ny mpanompo anao dia aoka ianao no ametraka ny teny ao am-bavany Andriamanitra ray io ka ho sabatra roa lela ka hipaka ny ampon'ny tsirairay avy ny teninao ampivoafoy ireo izay mbola tsy ao aminao ary ampandrosanay ianao ny asanao sy ampitombo anay amin'ny fanomponanao dia apetraka hifeno ampelantananao tompo izao fotoana rehetra izao
fa ny devoly sy ny satana kosa tsy anankevitsy anam-pahefana eto fa efa mahay any amin'ny fary mirehatra afoany. Misaotra Jesosy eo amin'izany vavaka izany, voninahitra dia tolotra ho anao irery ihany. Anio sy ampitso ary ho mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny anabavy fleur tsika mitondra an'izany tena vavaka fanombohana izany. Marina tokoa moa izany fa ho antsika izay tsy teto moa omaly dia omaly ny fotoana nanaovana batisan'izy ireo Alleluia. Dia vita batisa soamantsara maly ranabavy fleur izay hitantsika tamin'ny vavaka teo ranabavy Roly Anis, ranabavy fleur moa eto Frantsa, Roly Anis avy any Allemagne ary ranabavitsika Angela io avy any Chine, vita soamantsara maly ny batisan'izy tena afaka miaritra satria izany batisa vita izany dia tena hoe dingana ngezabe zany amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra. Ary fifaliana be mihitsy teto omaly satria misy tamin'izy ireo tahaka ny ranabavy fleur ireny zao fa tamin'ny 2018 izy nika nanana faniriana ho atao fa Andriamanitra moa manana ny fotoanany Andriamanitra dia omaly ny vita zany zany telo taona teariana vita ny batisany dia isaorantsika n'Andriamanitra lehibe zany fa zava-dehibe. Miaraba ny anabavy fleur tsika, miaraba ny anabavy Roly, miaraba ny anabavy Angela izay vita batisa tamin'ny omaly dia maharetatra amin'ny farany. Araka ny tolotentsika maly tsara ny vita batisa fa tsara lavitra no maharitra hatramin'ny farany dia ho vonjena isika. Halleluia. Dia tahiny tompo tahiry Mario andony iriny efa narabaiko teo nisy olona hitako teo Becky Roland sy ry anabavy itody tonga soatsika rehetrarehetra. Halleluia. Andao aloha tsika mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Mpitory teny vaovao be tena mbola folo sase mihitsy ny entina amintsika androany izy vao hitory teny voalohany eto dia ranabavintsika Suzelle avy any Suisse izay efa vita batisa ihany koa volana vitsivitsy lasa zay ka dia mialohan' izany ary dia zao akatoerana tsara tsika anatin'ity ity dia maka baiboly maka stylo maka taratasy dia mba hoenotsika ohatra ny natory teniny voalohany ampahery antsika anie zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao ary tsika ary teny androany hoe sambatra Jesosy ianao afaka miteny hoe sambatra ninonina zavatra lalovantsika dia tsika sambatra ary tsika tsy mody sambatra fa tsika tena sambatra satria mahatonga antsika sambatra dia ny fananantsika ny Jesosy ndao ataontsika izany izy zany dia iomankomana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra isika dia aorian'ny tenin'Andriamanitra moa zany veriny tany mambelabelatra. Ndao ary lasa arytsika tahiny tompo arytsika. Sambatra tovoa satria manana anao. Halleluia. Haruku tukiku fialufana uai nanda uai aziza rechiza ampiwai kiana satsimba sono maswanja
sambatra masamy miteny hoe miandrandranlanitra sambatra jesosy azy Sambatra ufamananana Iana Zanzibar halleloia tena mahafinaritra iny iriny zany ny antony mahatonga antsika teny hoe sambatra ny olona mety manana zavatra tenenina maromaro sambatra satria ary ny olana de zao rehefa tsy eo amin'iny olona intsony ny zavatra iny de alohan'le olona maty de alohan'le olona mamono tena de olona mamono fo de misy lasadala satria tsy otsony le zavatra netretina nasambatra anazy fa itsika ny antony masambatra anao atao hoe sambatra satria manana an Jesosy halleloia Jesosy eo foana na mangatsika ny andro na mafana ny andro ririnina mamanala mainy andro rehetrarehetra Jesosy eo foana zany hoe tsika sambatra foana za revana malala tena zany ny afaka hiteniko hoe sambatra Jesosy manana anao halleloia afindrao ny fahasambaranao manomboka eto mahatonga anao ikivy lava kivy apetraka ao amina zavatra de diso fanantenana ianao amin'ny zavatra neritretinao mahasambatra anao sambatra tsika ary ne manana an'ity trano ty avy sanatria misy mahazo an'le trano marina ke zany nisy mpiara-miasa tamiko zay teo nefa titaraiko anareo foana zany olo zany revana malala ny asa teo amin'ny fiainany zany fa mba fantatrao 7-10 taona izy ikarakarany maro etirety anazy nisy olona teo amin'ny fanjakana lasa ny fanjakana ny tranony fa za izy inona tsony heritaona sisany nekiasa taona petra ny fahasambarany de izy olo lefa tsy ohatrany efa tsy hitanao fa olona tsy ohatrany hoe manana ohatrany hoe tsy miraharaha fiainana zany tsony fa leo fiainana satria manino ny fahasambarana nataony tao amin'ny tranony fa ny anao anatsiarovany anabavy berta ny batisa aloha ny iriny halleloia atsiarovako anao koa iny de zao fa ny anao raha apetraka ao am Jesosy ny fahasambaranao hoe sambatra fa manana an Jesosy fa sambatra foana ianao de ohatranay ianao sambatra foana de tsy mitsiritra ohatrany hoe ndry sambatra ry aniny sambatra ry zareo tsika ny sambatra reny olona reny sambatra mandritry ny fotoana tsy fantatra fa tsika sambatra foana satria Jesosy eo foana de mahay re zary isika tsirairay avy de andao ary tsika eno toriteny halleloia ny toriteny voalohany eto ny anabavintsika ando ny irina Suzelle de ampandrosotsika izy anatin'izany tenin'Andriamanitra zany de menofinaritra ary isika rehetrarehetra tany tompo ranabavy Suzelle anao ny fitenenana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy de raisiko fahasoavana lehibe indray ry havana nitondra ny ten'Andriamanitra amintsika indray amin'izao fotoanan'io zao ten'Andriamanitra izay voaboasantsika eto de hitantsika ao amin'ny Matthieu toko 7:10 Matthieu toko 7:10 azafady andininy 7:10 ka mitsahatra amin'ny andininy 1:10 Matthieu toko 7:10 andininy 7:10 ka mitsahatra amin'ny andininy 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy soramandry inampinianan Jesosy ny olona tsy omby 10,000 ary noho nandre izany Jesosy dia niondrana tsambokely ny ala teny andeha hitokana any amin'ny tany foana ary nandre izany vahoaka dia niala teny amin'ny tana maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka azy ary noho nivoaka Jesosy dia nihita vahoaka betsaka ary nena azy izy ka nahasitrana ny marariny ary noho ny hariva ny andro dia nanantona azy mpianatra ka nanao hoe tany foana ity ary efa hariva ny andro izao raha vao ny vahoaka mba hakanesany eny amin'ny vohitra hividianana ho azy hoy Jesosy taminy tsy tokony andeha izy omenareo anina izy hoy mpianatra taminy tsy misy aty aminay afa tsy mofo 5 misy azandrano 2 ary hoy izy ento aty amiko izany dia nasainy nipetraka teo ambony atra ny vahoaka ary niraisiny mofo 5 sy ny azandrano 2 dia nirandran'ny lanitra izy ka nisaotra ary noho efa novakiny ny mofo dia natolo ny mpianany ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky ary nangony ny sombotsombo ny sisa tsy lany ka dia nafeno arina 12 ary
izay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Amen. Eto zany ry havana ny tenin'Andriamanitra dia mitantara ny namokizan'i Jesosy ny olona 5,000 tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy hazan-drano 2 izay nisy teo amin'ny mpianatra. Izany hoe rehefa nandre zany reto vahoaka reto ry havana fa niainga any amin'ny toerana anankiray Jesosy dia ho any amin'ny toerana anankiray izy ho any amin'ny tany foana zany hoe tany tsisy ninona désert zany ny azo ilazana azy angambany. Rehefa nandrean'izany nefa ny reto olona reto dia niala tamin'nisy ireo tany amin'ny toerana izay nisy an'izy ireo tsirairay avy. Izany hoe nafoy ny vady aman-janaka, taony nafoy ny vady aman-janaka izy ireo taony nafoy ny asa mandrarana izy ireo fa niazakazaka izy ireo andeha hanantona an' Jesosy, niazakazaka izy ireo andeha hiaona amin'i Jesosy. Dia rehefa tonga teo amin'ilay toerana izy ireo moa dia tafiona tamin'i Jesosy araka an'izay nikasain'izy ireo tsirairay avy tany. Rehefa nahita an'izany Jesosy ry havana dia tena tohana Jesosy noho ny toe-pony reto olona reto satria reto olona reto zany dia tena ninoko mihitsy ry havana fa tena nisy ny mety teo am-perinasa, nisy ny mety teo am-pikarakarana sakafo, nisy teo amin'ny asa mandrarana izy ireo tsirairay avy izy ireo fa nafoy an'izany izy ireo tsirairay avy nafoy ny vady aman-janaka izy ireo nafoy ny fidiram-bolana izy ireo ka andeha hanantona an' Jesosy. Dia izany ry havana no tena nahatohina an' Jesosy zany hoe nahatonga an' Jesosy nahatonga an' Jesosy onena azy ireo. Ny tiako sitomana ny sainantsika ry havana dia izao izany toe-po izany ny toe-po tokony ananantsika zany toe-po zany ny tokony toe-po ananan kristianina izany. Izany hoe toe-po ahay ametraka an'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra. Tokony hahafoy ny fahotana sika ry havana ka hifantoka sy hibanjina an'Andriamanitra irery ihany raha te hahazo valim-bavaka isika. Tokony ataontsika aloha laharana eo amin'ny fiainantsika foana Andriamanitra, tsy ataontsika ambanin-javatra izy. Marina hoe mbola miaina eto ambonin'ity tany sitsika, mbola ara-nofo, mbola miaina ny filan-nofo isika, fa nefa tsy tokony ataontsika ambanin-javatra ny ara-panahintsika. Satria fantatsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, eo Andriamanitra tompontsika dia Andriamanitra tompony zavatra rehetra, tompony fahombiazana rehetra, tompony vahaolana rehetra. Ka tokony izy rery ihany no anakinantsika ny fomam-panahintsika. Ny zavatra endrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy ry havana dia ny mba anatonantsika azy amin'ny fontsika rehetra, afoizantsika ny filan-nofo rehetra ka mba hifantohantsika amin'ny ara-panahintsika ka raha misy zany eto amintsika eto olona izay miandry valim-bavaka, izay miandrandra fanasitranana avy amin'Andriamanitra dia tokony hifantoka tanteraka amin'Andriamanitra izy. Tokony hitady an'Andriamanitra izy tokony hanankina amin'ny fiainana amin'Andriamanitra izy fa ho azonao ry havana izany valim-bavaka tadiavinao izany, ho azonao ry havana izany fanasitranana izany, satria teto Jesosy dia nanasitrana an'ireo rehetra izay marary tonga ny dododo sy nitady azy teto. Dia ho avy aminao anie izay
ho tanteraka aminao ane ho tanteraka amintsika tsirairay avy ane zay tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra zay tena katsaka marina tokoa ny tavan'Andriamanitra isan'andro. De ato amin'ny tapany faharoa ato amin'ny tapany faharoa indray ry havana de mampiseho ny toe-pon'ny mpianatra izay nananan'ireto mpianatra. Ny mpianatra zany rehefa nanomboka hariva ny andro de nisy fiahiahina tany anatin'izy ireo noho ny amin'ny reto vahoaka reto hoe aiza izy reto no ahita sakafo hohanina ka tokony ho ravana amin'izay. Nefa ny navalin' Jesosy an'izy reto ry havana de tsotra fotsiny hoe tokony tsy handeha izy ireo satria ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra de isika miaino sy mankatoa an'Andriamanitra izay ny tena zava-dehibe satria raha miaino sy mankatoa isika de Andriamanitra de hiay ny ara-nofitsika sy ny ara-panahintsika ihany koa. Ka ny vokatry ny fangetahetana izay nananan'ireto olona marobe ireto izay tonga iaino tenin'Andriamanitra reto ry havana no natonga ny Jesosy nietsika ka nampitombo ny hazandrano roa sy ny mofo 5 izay nisy tany amin'ireto mpianatra ireto. Zany ry havana de entiko itenenana amintsika hoe ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika de manantona azy mankatoa ny teniny, mihaino ny feoany fa ny manaraka rehetra de izy no ameno azy, izy no anome valim-bavaka, izy no hiadidy ny fiainantsika tsirairay avy de zay indray ry havana no tenin'Andriamanitra entiko nampaherezana atsika amin'ty andro anio ty de mino fa nampahery atsika izany tenin'Andriamanitra izay nizaraina teto izany. De voninahitra de ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny anabavintsika mankasitraka ny anabavintsika Suzel. Ahoana fa nanareo an'ilay toriteny tsy hitanareo mahafinaritra mino an'izany toriteny zany mankasitraka anao zay raha nabavy de mitombo fahalalana fa mahafinaritra be ary mahafinaritra be foana hoe raha zany ny toritenareo voalohany de za manokana mahita hoe manana ho avy mamirapiratra nareo amin'ny asan'Andriamanitra fa de mahereza de matovy foana eto nareo manana sehatra ahafahanareo mitombo de mitombo. Alleluia. De ampaherezitsika izy za manokana no mahita hoe tena mety tsara zany toriteny zany sady reny toriteny reny koa ngery avana rehefa matoa alefatsika eto de afaka ampaherentsika. Alleluia. Alleluia. Tsika koa efa mitombo raha teo de misaotra ny anabavy Suzel fa de tena mahafinaritra rapitsy koa tsika mbola hita toriteny vao andro rapitsy koa izy vao hitory eto de ho hitanareo fa tena finaritra be koa ny fotoanantsika rapitso. Ato moa de zareo vaovao reo hiezaka anao asan'Andriamanitra hitombo amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. De raha misy mbola tsy voarabako de miarabana rehetrarehetra zay rehetrarehetra any ambony rehetrarehetra any ho tahin'Andriamanitra ane isika rehetrarehetra. Alleluia. Matio toko fahatelo ambin'ny folo toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo ny nampinanan Jesosy ny olona tsy omby 5,000 raha kely indrindra ny 5,000 satria mbola zany tena Andriamanitra ary noho nandre Jesosy nandre zany Jesosy de niondrana tsambo kely niala teo andeha hitokana ny tany foana ary raha nandre ny vahoaka de niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha tany eto nanaraka azy ary noho nivoaka nanaraka azy ary noho nivoaka Jesosy de nahita vahoaka betsaka ary nena azy ka nahasitrana ny marariny ary noho ny hariva ny andro de nanantona azy mpianatra ka nanao hoe tany foana ty ary efa hariva ny andro raha vao ny vahoaka mba kanisany amin'ny vohitra hividianina ho azy. Hoy Jesosy taminy tsy tokony handeha izy omenareo hanina izy vo mpianany taminy tsy misy aty aminay fa tsy mofo 5 sasan-drandro ary hoy izy eto aty amiko izany de naseny mipetraka teo ambonin'ny ahitra ny vahoaka de niraisiny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 de niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra ary no nefa mivakiny ny mofo de natolo ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra azy ho an'ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka de voky ary nangoniny ny sombotsombony ny sisa tsy lany ka de nahafeno arina 12 ary izay ninona de tokony 5,000 lahy afa-tsy ny zaza amam-behivavy zay le olona tsy omby 5,000 zany hoe lehilahy fotsiny
no 5,000. Ny lehilahy ihany no ny saina teo. Tsisy fotoana na ny saina ny vehivavy sy ny ankizy. De io nefa ny be dehibe olona io. Etiko itenenanao zany hoe ny kapasite an'ny Andriamanitsika zany ry havana. Na firy voky rehefa Jesosy ny amoky. La Jesosy ny lehilahy. Zay zao atao tokantrano a 3 lahy 3 vavy. Matetika vitsy ny lahy. Betsaka ny vavy. Zay zao tokantrano ndray ny fianakaviako. Za zao a laha tokana de manana anabavy enina. Ary mampinona zao a anaky 5 de manana anadahy 2. 5 vavy de lahy 2. Vitsy zany ny zany hoe mbola mihoatra lavitra ny 5,000 zany ny teo. Satria raha lehilahy manambady daholo reo a de vehivavy 5,000. De raha nisy zaza tany teo a farafakely niteraka 2 a ary ny jiosy maro anaka ha maromaro ihany ny olona teo a. Parahitra mihitsy ny mpianatra teo a. Aiza ny atao an'reto izy ny mpianatra. Voalohany aloha Jesosy a ny antony nandehanan'i Jesosy teny zany nika tsy nanako misy koa Jesosy hoe nisy andreo. Fa Jesosy nika mba andeha hitokana ary izy ny tena marina. Fa ny olona tsy namela azy an'izany. Jesosy tsisy tany nipetrahany zany ry havana malala. Zany mihitsy ny 5 lahy zany tsika no amin'ny groupe Moritojo. 5 lahy tokoa moa tsika. So de efa da tsika. Nareo sy Jonathan de zay isy raharaha tahiry. De izy koa. Alléluia. De tsisy toerana apetrahana. Tsisy toerana apetrahana. Tsisy fotoana apetrahana Jesosy. Tonga ny olona. Lasa ny olona nandeha. Voeny ny olona lasa ry Jesosy. Jesosy tamin'izany miafina mihitsy. Miafina mihitsy. Ay de Eliot marina indraindray tonga eo amintsika eo. De lasa voareny ny olona iny Jesosy. Lasa ny olona nandeha nakeny. Voaka voa daholo. Ohatra ny reny tantely vaky reny. Ariho ny Jesosy lasa. Fa Jesosy koa tsy mihemotra amin'izany. Jesosy koa reny ny atongavany eto ry havana malala. Nafiry. Alléluia. Tsy mihemotra Jesosy. Ny tena marina ry a. Noho ny voaka Jesosy de nahita voaka betsaka. De onena azy. Ndry reto izy. Fantatrao ny nampahonenan Jesosy voalohany. Mbola tsy fantatry Jesosy aloha hoe efa fantany moa zany e. Fa reo mbola tsy tonga hoe nampiseho ny aretiny. Ty Jesosy misy maratra. Ty Jesosy za boka. Za Jesosy marary a. Za ohatranao mbola tsy zay aloha. Fa nahonenan Jesosy voalohany aloha. De le toerana natongavany reto mpianatra reto. Reto vahoaka reto. Satria Jesosy neka andeha hitokana. Jesosy zany rehefa seka andeha hitokana de seka andeha hitokana any amin'ny toerana tsy misy olona. Zany hoe Jesosy nieritreritra mihitsy hoe aty tsisy olona. Ay koa reto olona rehetrarehetra tokoa ohatry ny andeha hitokana koa zany. Any amin'ny toerana fitokanana. Zany hoe ny olona rehetrarehetra zay tonga teto zany. Nanana eritreritra ohatry zao hoe andeha hitokana. Andeha any amin'ilay toerana fitokanana. Hitady an'i Jesosy. Ny toerana nahitana an'i Jesosy io tsy eo ampovoan-tanàna. Jesosy nandeha mitokana. Mitokana zany tena mandeha mitokana. Ao amin'ny fotoana. Ega ane mbola isy ihany ny fotoana ahafahantsika manao an'izao. Fa nieritreritra an'ity foana zay ao amin'ny groupe a. Anao fotoantsika anaovantsika vavaka tendrombohitra na zavatra ohatr'izany. Aty aminay aloha feno toerany. Aty aminay mbola tsy de misy anona fa ho avy ny fotoana. Ikarakara an'izay tsika. Rehefa misy masoandro rehefa mafafana ny andro a. De mandeha train nareo tonga aty aminay a. Zay tsisy tomobile. De lasitsika taterinay sy mampionona nareo a. Mandeha tsika makeny tendrombohitra. Makeny Atsahatra eny tsika, makeny anaty ala eny tsika, any tsika mivavaka. Manatitra mitokana mivavaka io ry havana. Amin'izany fotoana izany tsika amina toerana anankiray a, samy mitokana ery ananiny ery. Ry daholo, ry Aina, ry Lovely, ry Zina Théoda, ry Rodine, ry Mariso.
eny tsamy mivavaka eny de aveotsika mionety any manao fotoam-bavaka fa mahafinaritra mitokana mivavaka zany ray andro manao an'izany tena mahafinaritra zany mba meo an'izany mba anaovy ianao an'izany rehefa manam-potoana ianao de mba mitokana ianao tsy ao an-trano ianao mivavaka ao mbola mety misy sakafo may any ambany mety mbola misy tsy fantatra fa hoe lasa mihitsy ianao zany vononao ny telefoninao afaranao tsara neny hoe neny eo tsy maninona fa ivavaka alleloia de tena mitokana ianao tsisy telefona tsisy ne fa mitokana any ianao sy ny baiboly fa ho hitanao lasa fa ho ataotsika zany anabavirosila de teneninay mety hanao an'izay tsika raha etsika mivavaka mba zao masy ny olana misy zavatra be diabe mitranga eto am'zao tontolo zay fa tsy fantatrareo mety betsaka am'zay tsy mahafantatra fa fantatrareo am'zao tsika am'teny zao misy zavatra mitranga ngeza be mihitsy ao ambonimbony ao mety ho hitanareo ivoaka amin'ny vavao ihany fa vavao moa tsy ame an'le izy ny tena marina vavao zao hoe vavao zavatra lainga daholo no mivoaka fa le zavatra tena marina kobonindrareo tsy mety mivoaka misy zavatra mitranga an'izay mahafantatra zay tsy manana droit moka an'izany eto satria sao de potika melo eto ny comptenay de misy zavatra mihetsiketsika any ambadimbadika any averatsika any amin'iny fa mba ho tanteraka any zany tsika mitokana de hitokantsika alleloia afinaritra am'izany de tonga ny fotoana honena Jesosy na honena Jesosy de zao fantatra Jesosy ny lalana nandehanany tonga teo amin'ny toerana io nandeha toerana lavitra ange Jesosy nandeha toerana lavitra ange Jesosy tonga tany am'izany toerana nitokanana zany ravany ary zany toerana nisy an' Jesosy nitokanana zany tsy toerana hoe fandehanany olona rehetraretra tany an-tany efitra zany iza ny teo any an-tany efitra tsisy olona mahita fifaliana makany amin'ny tany efitra afa-tsy ny ngambany reny rally manina mpanao rally eny amin'ny Paris Dakar reny tam'izay mbola kely moa Paris Alger Dakar fa zay Paris Dakar sisa rehefa tsy nisy izy tamin'ity taonty tsy haiko tamin'ny taona zay ko raha tsisy noho i Covid io reny mahita fifaliana hoe andeha eny an-tany efitra mandany vola mandeha manao rally eny amin'ny tany efitra eny fa tsisy mahita tsirono any an-tany efitra zany lay tany foana sady tsisy ninona halleloia satria voalazany tenin'Andriamanitra nge tenin'Andriamanitra nge any amin'ny marika toko fa 9:17 any koa mbola io tantara io de lasany olona nanenjika an' Jesosy ny toerana natongava ahitana an' Jesosy tsy teo an-tanan-dehibe try ny eritreretinao ihany hoe tsy de mora hita nge Jesosy mila mikaroka nge mahita an' Jesosy ry havany ary mila mandany fotoana araka ny teny anabavy Suzel teo fa nisy olana fohy fotoana io zany tsy hoe Jesosy io mandalo de fa misy dingana misy aloha nataonao ezaka kely zany andeha ho any an-tany efitra ary Jesosy matanjaka be fa ny olona nanarary ary de nataon'ny olona zay atongavana tany zany ny atao hoe sakrifisy zany ny atao hoe sakrifisy zany raha tsy fantatrao natao zay atongavana teny nandeha natany efitra ary finoana nge tao anatin'ny olona am'zany ry havany keritreto le vehivavy le marary mitsidra iny nge ry havany efa tena kely de kely nyherin'izy iny fa finoana iny vehivavy iny raha tsika zany zao hitanao vehivavy le narary 12 taona nitsidra iny vehivavy iny nandeha nakany am' Jesosy finoana ny tao anatiny iny vehivavy iny raha sanatriny raha te an' Jesosy tsy nanana herin'ny verenina tany an-trano satria kely de kely ny heriny possible io maty teny tsy tavenao tao an-trano raha iny zany noho ny raha te an' Jesosy tsy nahita an' Jesosy tamin'iny tsy nahakasika ny lamban' Jesosy tsy nanana herin'ny verenina nody teny ambony fandrindratsony maty kely tsika ngery ry havana mitady an' Jesosy otriny hoe mividy billet anao zany de andeha any amin'ny Soamefa zany zao nareo olga de maninona mividy billet tsy aller retour zany novidiko fa ale fotsiny ohatra zay zany zao ny volako ale fotsiny any amin'ny mahita zay verenako ohatra zany misy olona tao tena olona rehefa reraka fa zao fotsiny ny olona Jesosy no jerentsika fa tsy izy akory tsy mandisy fanaitana zay andao atao zay atongavana any raha am'zao zany tsika ohatra hoe manana tomobile ohatra de hoe any Jesosy de ny tomobilinao efa carburant-nao atongavana ho any fotsiny sisa fa tsisy iverenana fa tonga de risque hoe andao andeha any halleloia fa rehefa tonga any tsika voakasihan' Jesosy fotsiny tsika de tafaverina ty tomobile halleloia zany ange io
fanandeha ny olona aronena Jesosy finoana zany ray ary fanetretena ny elana ny tanàn-dehibe andeha hoaiza ho any an-tany efitra ny Jesosy tsika io ry havana de matetika izy hoe ny an-tany efitra ny ahitana azy mietre aloha fanetretena raha hitady an'Andriamanitra ianao ka amin'ny fo misy fanetretena tena hita azy ianao halleloia halleloia Jesosy tsy hitanao eny ambony hambo eny zany ianao Jesosy tsy hitanao eny ambony ina amin'ny zavatra ireharehan'ny olona leo aminazy ametre aloha ianao tsy nahery feo an Jesosy zany Paoly zany Saoly raha tsy nianjera avy eny ambony soavaly aloha tena izy vonahiny feo ry Saoly nahoana ianao manenjika tena ambony soavaly izy tsy naheno an'izany reto ohatra zany tena nisy fanetretena laza nafoy ny ozy anabavy ihany de nafoy ny fotoana nafoy ny asa mandraraha fa hoe izy andeha hitady an'i Jesosy ry havana malala hitady an'Andriamanitra ianao de mifatoa ianao mitady azy indray mety misy fotoana very ohatry ny hoe fotoananao misy zavatra tena adinonao mihitsy aloha fa masaka ao am-po mitady an'i Jesosy halleloia halleloia fa ny zavatra nafinahitra de zao misy iratsiarovako amin'ny pastera namako zay tsy misy miala maina zay rehetra tonga tsy misy miala maina zay rehetra tonga zay foana nira taony rehefa mitarika fotoana izy tsy misy miala maina zay rehetra tonga ka zay tonga teo amin'ny Jesosy tsy nisy niala maina halleloia atao fotsiny zay atongavanao eny tany efitra atao fotsiny zay atongavanao eo amin'ny toerana misy azy andana te da fotsiny fa rehefa hitanao izy tsy mody maina ianao na tany efitra io na désert io na tany efitra moa désert ihany na tany inona tany karakaina sangazana sala amin'inona io tsisy sakafo andry fa ataovy zay ahitanao azy mofinaina halleloia ataovy zay kasihanao azy ozy re tena halleloia efa tsy hitanao tany ampivoatana de davy eto amin'ny en ligne andray aloha sao de mba hitanao eto Jesosy halleloia halleloia zavatra nafinaritra tsisy na de raiza diso fantana diny faefatra amby folo ary noho nivoaka Jesosy de nahita voaka betsaka de arony anazy ka nahasitrana ny marariny halleloia halleloia izay rehetra tonga araka aniran'ny pastera tsy nisy ny alamaina zay rehetra tonga de tsisy ny alamaina koa zay rehetra tonga fa nanasitrana ny marariny rehetra halleloia straniny halleloia anana ny fahefany halleloia jere zany any amin'ny marika toko fahenina io man sy any koa io tantara io any amin'ny andiny fa telo amby telopolo ary ny olona nahita azy nandeha sady betsaka no nalalan'i Jesosy de niala avy teny amin'ny tanàna rehetra ny olona ka niazakazaka nandeha an-tanety de tonga talohany eritreretinao va ny olona Jesosy nandeha sambo sabo kely fa ny olona niazakazaka ny tsena azy avery ohatra ny any apefy reny zany ny etaetan'ny olona firy amintsika eto ny niazakazaka ohatr' zany misy amintsika eto niazakazaka ohatr' zany fa misy ndray tsy miazakazaka misy le miandry hoavy eo iny rapitsy hoe fa ny olona niazakazany halleloia ary Jesosy any amin'ny andininy faefatra amby telopolo amin'ny marika toko fahina teo ary noho ny ala Jesosy de nahita voaka betsaka izy ka hony anazy fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry reo de nampianatra azy zavatra maro halleloia hitanao ry havana midika an'ity le hoe nahasitrana ny marariny ity de nampianatra zavatra maro mamareo amin'ny baibolinao nge le Matthieu toko efatra amby folo andininy efatra amby folo le tapany faharoa hoe hony anazy ka nahasitrana ny marariny de io no nandikanana io any amin'ny marika ary hony anazy fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry reo ka nampianatra azy zavatra maro Jesosy zany rehefa nahitany le tolo rety de hita iza moa mba nahasitrana ny rety tsika reto nge ry havana hitan'i Jesosy hitan'i Jesosy nge tsika de honeny izy iza moa mba hiahan'le rady ty zany tamin'ity trosana iza zany mba hiahan'ny zina teo ta hitody raha osoro lia nisy mampionona maheva iza zany mba hiahan'dry andony irina sy risoa eva sy ry mary izao sy ry todo sy ry allemande lalao
sary lantony irina sy ry any ambony rehetrarehetra any fantatr' Jesosy nge tsika tsisy piay tsisy mpiandry tena ampianariny ny zavatra hitanao ry havana malala be da be aminareo miteny atao mbavaka mba ho sitrana de za miteny anareo manara fandaharana finadikan'izany zany fandaharana ve de ahasitrana fa za miteny anao fa Jesosy nanasitrana ny olona teto de nampianarina ny zavatra maro hoy ny ten'Andriamanitra ary de ho fantatrareo ny marina ary ny marina nafaka anareo tsy ho andevo be de be ny olona andevony devoly fa za te teny aminao rehefa fantatra fotsiny ny marina de mandehana amin'le fahamarinana marina le nitoriana aminao de tsy manana anjara aminao reny aretiny reny reo ny oziny reny nampianarin'i Jesosy ny secret an'izany hoe ahoana ny fanafahana olona tsy voatery délivrance fa ny fitorianany olona n'ilay marina de le marina nanafaka an'le olona tsy ho andevo halleloia de afaka ny olona de sitrana ny olona halleloia fa raiso zany ry havana malala ianao raha te ho sitrana ianao a halleloia de raiso ny fahamarinana halleloia any amin'ny Luka mbola hita taro ihany Luka 7:21 ary voaka no nalala de nanaraka azy ary izy nandray azy tsara ka nilaza tamin'ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary zay marary de nositraniny Jesosy ry havana malala tsy ampy anazy zany manasitrana zany fa ny ampy an' Jesosy de zao ianao malala ny marina resahany momba ny fanjakan'Andriamanitra ny olana amintsika maika be tsika ho sitrana fa tsika tsy te halala momba ny fanjakan'Andriamanitra io aretinao inge tsy sisy dikany ny tanjon'Andriamanitra aminao mbola lavitra noho io de enao any an-danitra halleloia maheresy tsika halleloia raha ohatra hoe hitanao mihitsy hoe tena tokony halleloia tokony ho tahin'Andriamanitra ianao de mianarana amin'ny fanjakan'Andriamanitra halleloia halleloia hitan'Andriamanitra ny tany efitra misy atsika eto hoe zany tany efitra ohatra ny tany efitra eto fa ahitantsika an'Andriamanitra eto halleloia ary noho ny ariva ny andro de teto zany nisy olana kely ny mpianatra teto de zao ozy ny mpianatra ary ny ariva ny andro de nanantona azy ny mpianatra ka nanao hoe Jesosy tany foana ty tsisy ninona eto fa nare fantatry ny mpianatra tokony hisakafo ny olona Jesosy tena tany foana ty rehefa ariva ny andro raha vao vahoaka mba akanesany eny vohatra hividy aminao azy raha vao am'zareo Jesosy fa tena halleloia de hoy Jesosy taminy tsy tokony handeha reo aloha reo tsy handeha Jesosy koatra zany malay misaraka nge Jesosy ohatrany tsy fony handeha am'izao zany tsy ampy an' Jesosy hoe sitrana fotsiny zany fa tsy maintsy tahiko reto izy halleloia agny tsy tokony mampanahintsika ianao aza kivy zany hoe adiko nangataka fitahina tamin'Andriamanitra fa nanolo tena fotsiny nataoko ary avana ianao no manadino an'izany fa Jesosy tsy manadino ny Jesosy tsy ampy anazy zany manasitrana zany fotsiny ka olona naona ny mandeha eo tsy sitrana ianao sady voky afahana ianao sady tahina halleloia zany no mahatonga hoe tsy mety zany hoe isika mivavaka be fa mahantra be so de mba misy fanafantrana ianao mbola tsy afaka halleloia fa Jesosy tsy zany ny fiasany de sitraniny ianao de vokisany ianao halleloia mandimandina tsara ianao halleloia aza raha vanao Jesosy tsy alefantsika mody reo fa omenareo anina izy zafady tena tonga de nangofotra mpianatra ketretinao fa nisan'le olona teo firy le izy teo 5,000 ny lehilahy fotsiny na nisa mamaika am'izay mpianatra o rahalahy raha 5,000 ny lehilahy mety 5,000 nke vehivavy mety 1,000 ny ankizy mety 4,000 eo zany ny olona tamin'io Jesosy koa zany zay ny anazy aloha miteny hoe 5,000 fa 4,000 eo zay hoe 4,000 rehefa 5 tsotra mpanao gazety izy hoe misy grevy ary de mody olona vitsy ny arena nefa ny Jesosy aloha le maka an'le kely 5,000 ihany ny azy ny isainy fa ny tena marina mety any amin'ny 4,000 any ny olona teo fa na mbola ray tapitry tsary tsy olana zany
jesosy ny eo fa tsy izy akory. Alleloia. Alleloia. Nangofotra ny mpianatra jesosy olo mpianatra tsy misy aty aminay fa tsy mofo dimy sasandrano ro ary amin'le marika teo ary raha vakitsika nikoropaka mihitsy ny mpianatra de fa navoaka mihitsy tany am-posiny tanao ratsika rehefa le misy mangataka zavatra re de avoakatsika mihitsy ny tay-positsika rehetra any tsisy ninina savao raha manana ty ozy mpianatra ny amin'ny marika toko fahinadiny fa tena amby telopolo andiny fa fito amby telopolo fa hoy izy namalta omenareo aniny izy fa kosa izy ireo taminy andeha hividy mofo ho azo tena rironjato fa zay ka omena ho aniny tena rironjato natao cotisation cotisé teo zany ny mpianatra ohatriny misy efitrinany aminao tena ry folo any amin'ny any tena ry valopolo ary amin'ny any natao plus ronjato ny voango mpianatra koa tsy de nitondra vola espesika mba tamin'io carte bancaire mety netiny saza nety tsy nanana mety vavividy zavatra répétera de mety vidy telefônina vaovao izy na ohatra zany raha am'izao tsika zany tsy maharara lafa tena ao anatin'le fotoana vavinado EDF kanefa na sen jesosy navoaka ny tany inona ny tany inona ozy izy ny azony tena rironjato mety olona ronjato zany mba an'zay raha de nariray ny mofo manao ray androa ary ohatrany tsy tafita jina ny azo ndreto nangofotra ho mpianatra nangofotra tsy finoana zay iny tsy finoana atao amin'ny mpianatra ary tsika tratran'izany tsy finoana zany tsika mijery ny eo am-pelatanatsika de mamina vina de mamoaka ny kajikajy ara matematika de eo tsika ny taraiky tsika sy ny matematika atsika taraiky eo mandeha amin'ny fisainatsika satria zao de satria zao tsy possible satria ty ohatsy de tsy possible io raha ny fisainan'Andriamanitra tsy possible raha ny fisainatsika de tsy possible io ary zany daholo tsika isan'andro mahatonga atsika matahotra de tsika mieritreritra ny fisainatsika de tsy possible io zany teneko anao zany ko zaho taloha trosako raha nikotina any amin'ny 10 taona any vo afaka zay le kajikajy zay le dena rironjato na de ividanina mofo andreo dena rironjato raha veo izy zay de ho ampy tsy ampy ina ny azony dena rironjato tsisy ninona na edina varotra ary ren'le mofo gasy farak'izay fa tena kely bititindreny tsy azo ka tsy mofo gasy ny nandrasan'i Jesosy tamin'ny mpianatra fa finoana fotsiny. Alleloia. Ianao tsy andrasan'Andriamanitra zavatra ngezabe ianao tsy vitatsika izany fa ny andrasan'i Jesosy amintsika de ny finoantsika fotsiny raha teo zao tsika to de niteny fotsiny azavana roa izy oke zany ty etsika ty tokony mpianatra nanao azy reka jaisika any amin'ny Luka indray aloha am'izay matitanareo reo tantarareo azonareo vakina daholo reo andoka any amin'ny Luka indray jerentsika any amin'ny Luka zao ny tenen'i Jesosy any amin'ny 15 de natao zany ka nampipetraka azy rehetra izy hitanao ny mpianatra variana manao kajikajy sy ny sisa ny kotiny tany anaty posiny to de efa nandinika ny vidiny mofo ao amin'ny raha Jean na herboda any nay Madagasikara any Akadivato anary selesy le mpanao mofo akondro otrina mofony any amin'ny anina raha ohatra moramora any amin'ny anina raha makamaro tsika misy gadoany raha makasamboasa zato tsika misy gadoany 10 ko tiana daholo le rehetrarehetra ka Jesosy tsy reny natseny nataonao fa zao ny atao hoe finoana ny tenen'i Jesosy io nampipetraka. Alleluia. Raha nanam-pinoana zany ny mpianatra tsy nitady rehefa tenen'i Jesosy hoe tsy apodiny reo fa omeo aniny izy de tsotra fotsiny sambatra zay mino nefa tsy mahita raha tadidiny mpianatra fotsiny Jesosy nangany efa niteny an'izany raha lafa andao raha lahy tonga de reo mpianatra eka raha nanita fa raha mangatsika no nitovozina tamin'iny siny tao amin'ny famanambadiana tao Kana iny
Halleloja. Rano mangatsika hitany mason'ny mpianatra io rano mangatsika. Fa inona lay izy rehefa nisotroana tary tovay tsara indrindra. Ka raha tsika zany ny eo amin'ny toeran'ny mpianatra efa fantatritsika zao fa tsy io ny tokony fanontaniana ataontsika. Ny endriky ny finoana mety tsika tonga de napetraka. Meohanina izy azabodiny tonga de tenana mipetraha daholo nareo. Fa iza misy mofo kalma fotsiny mampetraha fa Jesosy nge io zay ny tokony izy. Zay ny fihetsiky ny olona nanam-pinoana. Tsy nikoropaka nanisany tany am-paosy fa tonga de petraha ary petrahanareo. Halleloja. Petraha. Halleloja. Zay misy fotoana zay misy fotoana zay mivady. Moa efa mba asana efatra am'izay de misy fotoana mbola manaonao an'izay foana zay na aty andafy ary. Ary maromaro nareo gasy malagasy mba mahafantatra ny hoe zay mivarotra tômôbila. De mpamaka tômôbila misy fotoana zay mivarotra tômôbila de aty an-tanàna aty misy toerana efa fasiana ny tômôbila. De rehefa apetraka eo izy mahafinaritra ny tena mampionina. Za mbola manao programa be. Apetraka ety de amin'ny aniny ty alaiko kely fa zany to zany de mamaritra hoe de izy mampionina fa io mbola eo am'zany jerena tsara. Ay moa amidy izy io zany apetraka ety de mbola eo zany izy io amin'ny satria mieritreritra amin'ny etiko kely ndray io amin'ny anina dioviko kely satria malotoloto le tômôbila napetraka ihany tsy mety anaty tokotany de izy mampionina. Ay moa zany mbola eo izy taitra kely tamin'ny fanontaniana tena marina tokoa zany tena ohatry tsy mihiny ihany zany hoe apetraka any atao ino moa ka apetraka any amidy nge io zavatra io. Za mbola manana programa mbola eo zay amin'ny anina. De izy mampionina ay moa zay le izy mbola eo izy amin'io. Zay zao za de efa tratrany tsy finoana. Fa mpianatra eto de zay. Halleloja. Fa tsika amainina azo tsika hanam-pinoana. Jesosy miteny azabodindra eo misy antony zay. Misy zavatra ho ataony ao zany. Halleloja. Misy zavatra ho ataony. De zao am'izay zavatra antranga. Hina rehefa misy any aminareo. Hina fotsiny misy any ozy Jesosy. Zay misy any. Halleloja. Navoaka zay nisy tany. Le mpianatra koa aloha tsy de nanan-karena teto fa de azy zay reto nahazo azy. Mpianatra 12 ary nisy saika hanao hoe sedra zany rehefa le mbaraikitra taloha rehefa mianatra de samy mividy zavatra hosotrona de misy an'le tsy manana mihitsy misy an'le tsy mitondra. Samy mitondra rano hosotrona e. Samy mitondra. Efa nanao zany anao manao collation kely iny tsika de misy samy mitondra sakafo maivana fa misy an'le tsy mitondra mihitsy ao. Ka teto nisy anaky 5 tsy mitondra. Satria jerenao mofo 5 de azan-drano 2 mpianatra rehefa 12 misy 5 lafetsifetsy tao zany. Ary reo ary mety olona vitsy fotsiny mitondra le mofo 5 sy azan-drano 2 reo Ay na mpianatra rehefa somary nieritreritra any hoe tsika ve raha miaraka amin'ny Jesosy de mba Jesosy miantoka e. Jesosy mipailina hozy sika rehefa le miaraka mandeha reny. Fa io mofo 5 sy azan-drano 2 tany. Ka hidihidy ihany ny mpianatra nefa tsy maninona zany. Tokony mba nitondra izy tsika matetika rehefa mitondra de tsy ny atonina tsika ihany nentina fa mba mitondra mihoatra. Fa indrareo ndray ny fanohatra amin'izany ka satria nefa zay koa finoana. Halleloja. Jesosy miaraka amintsika. Halleloja. Aza miam'izay hoaninareo sy hosotroanareo izy Jesosy. Aza manontany am'izay hoaninareo sy hosotroanareo de tsy nitondra tokoa ny mpianatra. Fa ho anazy izy nanam-pinoana fa ho an'ny olona tsy omby 5 arivo izy tsy nanam-pinoana. Fa za miteny anao androany rehefa iny ihany ianao minoa amin'ny kely de minoa amin'ny be. Halleloja. Tsy hoe le problème na inona re olana kelinao resaka 100 €, 50 €, 200 € io ihany ianao mino fa omen'Andriamanitra an'io na rehefa matratra ny olana amin'io fa le zavatra tranonao misy olana sy ny tranonao amina 4 000 €, 20 000 € mila lohanao sy ny sisy io any ianao tena kivy tatika hoe de ho vitan'Andriamanitra ka vitan'io. Efa ampiasa finoana de ampiasao ny finoana. Amin'ny kely sy amin'ny be fa mitovy eo amin'Andriamanitra. Samy aina io. Halleloja. Tsy misy aty aminay. Zay tsara le fomba famaly mpianatra. Hoy Jesosy. Toy zao teny mpianatra tsy misy aty aminay. Tsy misy aloha aty aminay. Afa-tsy. Zany efa nieritreretiny mitovy amin'ny zavatra tsisy ihany ny mofo 5 sy ny azan-drano 2. Nefa efa izy io. Ohatrany nge lay vehivavy anankiray tamin'ny andron'ny Elisy.
lay manano tena niaraka tamin'izanandro lahy le tsy nanana nininona tsony efa tsy diliro ray tavoary de izy elisa hoe inona ny ao aminareo izy hoe tsy misy nininona ao raha tena nadinika izy afa-tsy diliro ray tavoary ka iny le zavatra iny halleloia iny le zavatra iny inona ny ao aminao ao misy zavatra ao aminao hitanao hoe tokantrano lazainao fa tsy misy ininona io aizany ale atsika data fa tsisy raisy misy raisinao misy ao ary za de mitenanao spesialité an' jesosy mampitombo halleloia de jereo fa misy ao hitanao hoe vola kelinao tokantranonao io jerena mipoketra anareo menakavy atambatra ny vola ao ohatrinona sisa fa io efa izy io aza miteny hoe tsy misy fa misy io ho anareo mbola betsaky nareo tsy nanao ty fijona vavolombelona ty ary tena nisy ty tantariko anareo ty taty andafy izy ty mpianakavy kely a tsy nanana nininona tsondy tratrana olana ny rehefa misy olana ravana na Madagasikara na ty andafy na tratrany olana zao lay olana tsy nanana afa-tsy 1 euro sisa ry zareo 1 euro fantatrao zany 1 euro tsy ampy 25 000 francs tsony zany eny andafy ny fandraisana karama nefa mbola elaela mbola amin'ny farany volana 1 euro mbola betsaka aminay efa tamin'ny 2016 tany izy ty nijoroka vavolombelona teto na ohatrany natao amin'ny 2017 na tamin'ny 2018 any tena andizy ty tanaty toriteny tamin'ny vavaka maraina fa averiko eto ndrera misy mbola tsy nahare 1 euro vola vy 1 euro de niasa ny saina izy menakafy inona ny atao ry dada inona ny ty ho ataotsika inona ny azony 1 euro zareo tam'izay tsy haiko firy mianaka inona ny azony zany mofo topaina anankiray de manana fameriny 10 centime ianao mbola roviana farany volana mety mbola misy 10 andro tam'izany na 10 andro fa zao halleloia ianao rehefa manana an'izany de zao mety soa an'Andriamanitra mety soa mpanompon'Andriamanitra hitondram-bavaka anao halleloia na mivavana reo menakavy rehefa tsisy mpanompon'Andriamanitra fa zao ry havana malala io 1 euro io tena nataony zareo teo de nivavaka izy jesosy a tsy manana fa tsy ty zay halleloia izy zay tsy niteny takapela hoe tsy manana zay a hoe tsy misy fa misy fa itimy misy jesosy a mbola 10 andro vao tonga ny farany volana 1 euro ny volana i jesosy a mofraingy ety jesosy a izy amio tsy fa izy manam-pinoana nentina mbavaka zany ry havana malala tsy mino an'izany ianao fa tena vavolombelona zany tsy zay tena nentina mbavaka zany tokantrano zany halleloia vita ny vavaka amin'ny finoana hoe zao a ho tahin'Andriamanitra nareo tena ho tahin'Andriamanitra trazakivy ho tahin'Andriamanitra iny zavatra antranga ozy ianao vita ny vavaka ohatry ny sokatra tampoka ny sain'le renim-pianakaviana ohatry ny misy tao anatin'izany nefa ao atokantranony mba misy kely ihany hoe atody de nisy menaka zay ihany no teo ka atody sy menaka mo fihinana any zany fa mety reraka any mba voninao tra atody sy menaka no hanao ary de izy koa tsy nisy hoe ray gony fa zaho lasa am'izay sokatra ny sain'le renim-pianakaviana avy nentina mbavaka na navidy lafarinina ohatra ny tenen'ny soamevy mihitsy nividy lafarinina latsaky ny 1 euro 80 centime na ohatr'izany de ohatra mbola nahazo levure tsy tadidiko 1 euro de inona zavatra nataony zareo nanao mofo anaova mofo malagasy tsika ireny tsy haiko na mofo baolina makasaoka ohatr'izany tsy haiko tsy tadidiko de nanao an'io zareo andeha hohaniny zareo hoe ino le lafarinina raiky loha zany navita maromaro mihitsy de mba milamina eo ampanaovana an'le izy zareo sendra fampiresaka amin'ny namana nareo manao nareo salama manao mofo e mofo inona ty mofo baolina zany ela mihitsy ny tedavanay an'izany fa nareo ka mivarotra ampijery izy mivady nanaiky tsy sazoka ia varotra zay anaterina anganareo misy firy eo ohatriny to de teony hoe de nametraka apre hoe amidy ny folo tsy haiko firy euro oatra fakakany zany tonga de nisy ny vidy tsy ninona tamle mofo baolina aloha zareo na ray ary na mity teny hoe de ny livrena satria ohatra fanakaikaiky tanàna teny any
tany akaiky ny Paris tany fa tena lafo reny a na terina verina avany mitondra vola lasa eka ndre tonga de nividy lafarinina sy anina tena jerena tsara andreo na fanaovana tidina tsara mividy tonga de nanao vetivety kely de miparitaka tamin'ny olona misy hatramina ohatra zay le gasy naka tamin'zareo nahita teo misy voisin any asa komba ty hoe tsara mitoy hoe mofinareo madagasikara mba anaova ohatra vetivety kely ozy ianao tena tsy mino anao raha tenineniko fa ny andro triny tsy mipetraka izy menakavy kely zararan'inona mofo baolina ny ankizy fa zay vita naterina zay vita naterina zay vita naterina zay vita naterina ravana inona ny anton'izany jesosy teo amin'ny vohatra io tamin'ny fotoana io tsy tanomason'ireo ankizy ireo fa tonga teo jesosy tamin'ny alalan'ny vavaka nanatrika teo ny fanatrehany ary zao zavatra nitranga ozy jesosy teto ozy mpianatra tsy misy afa-tsy mofo dimy sazan-drandro ozy jesosy eto ety amiko zany hitanao le vola 1 euro iny nentina teo amin'i jesosy io jesosy a tsy manana afa-tsy io zay misaotranao fa tsy manana afa-tsy io zay de zao zavatra nitranga eto aty amiko zany ozy jesosy de naseny mipetraka teo ambonin'ny ahitra ny vahoaka alleloia anao zavatra izy nytikan'izay io le etsika tokony natao mpianatra ny mpianatra tokony teny tamin'io mipetraha fa mpianatra tsy nanam-pinoana jesosy nyteny petrahanareo petraha gaga indrindra fa petraha fotsiny amen petraha de naseny mipetraka teo ambonin'ny ahitra ny vahoaka ary niraisy ny mofo dimy sy ny hazan-drano de ny andrandrany lanitra izy ka misaotra alleloia ianao ry havana malala aza dininao ny misaotra hitanao io zavatra eritreretinao kely io zavatra eritreretinao hoe betsaka ny olona miandry zavatra angeza vao misaotra jesosy mofo dimy sy hazan-drano roa isaorany an'Andriamanitra nefa izy aza jesosy ianao miandry trondro ray camion ianao vao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra nefa ianao aza olombelona fa jesosy ny andrany izy ray eo saotra ny amreto halleloia ina vokatra zany ary no nefa mivakiny ny mofo de natolo ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka halleloia de nahavariny nisy zavatra nitapahana teo tsy nety ritra ohatra n'ilay diloilo tao amin'ilay tokantranon'ilay ramatoa manamtena na nanjanaka roalahy halleloia jereo nampidinina foana ny diloilo feno foana ny vilany tsy mety ritra tsy mety ritra tsy mety ritra tsy mety ritra zany ny Andriamanitra toriko aminao eto androany zany ny Andriamanitra toriko aminao eto androany ary ianao tokony hanam-pinoana ianao tokony hanana n'izany finoana zany ianao hoe jesosy raha nataonao tamin'ireo olo ireo mba hisaorako anao izavy izy any atokantrano ny manan-javatra kely eo ampelantanany fa ndo hisaorantsika an'Andriamanitra manaova ianao ty zavatra ty rehefa avy eo ianareo menakavy na iza toerana misy anao na izy ianao any Koweït Arabia Saodita na any aty Frantsa na Madagasikara na iza misy anao alaivo ny volanao atokantrano alaivo ny karamanao any anatin'ny bankinao sokafy ny comptenao amin'ny compte en ligne anao banque en ligne anao sokafy apitra eo ny solde any anatin'ny bankinao any tapitra io telefônina io de zao tenenina Andriamanitra misaotra anao amin'ity mofo dimy sy hazan-drano ro ty isaora inge io rehefa avy eo ataovy nge zany nareo menakavy eo de ndao tena hoe inona zavatra iny aminao de isaory halleloia fa izaran'io ianao tsy ritra io hitanao zany hoe oay ory dada ory neny ty vola kely tsika ty any tona vita zavatra be deaibe tsy ianao io fa io le zavatra nisaoranao io le mofo dimy sy hazan-drano roa izay nisaorana tamin'ny finoana halleloia tena marina zany teniko zany kokofo mihitsy le anaty poketranareo reny de angony eo ny vola kely ao raha keliny ao raha be mony ao isaora an'Andriamanitra koa avitanao fa ianao anisan'ny olona mivavaka mpanankarena ianao avoay de tenany jesosy misaotra anao zay raha avana malala zay eto tokantrano de manana fahazarana an'izao halleloia zay de tena misaotra an'Andriamanitra hatramin'ny zavatra kely hatramin'ny zavatra be ianao aza miandry zavatra betsaka zany fa tsy betsaka mofo dimy sy hazan-drano zany tena tsisy dikany mpianatra ny eritreretra tsisy dikany io fa ny Jesosy io ny isaorany io fa amin'ny alalan'io ny amikisana olona tsy omby 5,000 halleloia de ina zavatra nitranga
nihinana avokoa izy reraka voky tena voky ange fa tsy mody voky tsy hoe ny endry mody voky fa ny adalina manisika ihany fa tena voky tam'le tena izy. Alleloia. Nihinana avokoa izy reraka de voky. Le olona nasena nipetraka tsy afaka nitsanga tany manevika tsy afaka mitsanga voky amin'ny sikisikitra nify daholo voky safosafo kivotro zao daholo efa tsy afa-tsy de afa mihatsika fitsiny odika anareo fa le janjanona aloha zay mbola mandevona voky le izy. Mihinana avokoa izy reo de voky ary nangonony sombotsombony sisa tsy lany. Alleloia. Mpianatra zany tam'le tam' voalohany teo netrehitra namely mofo dimy sy azandrano reo de netrehitra tena nona tanteraka tsika fa lasa Jesosy rahalahy le mofo dimy sy azandrano reo. Zao ry havana malala afatra manokana ho antsika intercesseur ty. Misy fotoana tsika mieritreritra hoe tsika mitondra bavaka ny olona rehetrarehetra. Alleloia. Totsika aiza mba hanahy Jesosy. Tsy vavolombelona ny olona misaotra anareo fa valy ny vavaka nisy ray mpianakaviana zao tsika vavaka maly alina raha tsika amin'ny intercession ne tsika vavaka le ray mpianakaviana na raromafy fa tsara izy zao. Alleloia. Efa mety be mihitsy izy zao fa misaotra tsika rehetrarehetra hony e. Alleloia. Tsika manontany aizany anay taditio ary nihinana avokoa izy reo de voky ary nangonony sombotsombony sisa tsy lany ka de nahafeno arina 12. Fa maninona ny 12 arina ka 12 ny mpianatra teo. Ny olona mihinana de voky tsy mitondra mody fa mpianatra amin'ny loloha arina mandeha mody. Za de teny aminao androany ianao io manao vasan'Andriamanitra fa ianao mbola voky mihoatra ny olona. Ianao tsy voky fotsiny fa ianao mitondra mody. Nareo intercesseur reo ny olona mahazo valim-bavaka fa nareo miloloha valim-bavaka tena amin'ny arona mandeha mody. Alleloia. De maherezy nareo. Hitantsika menakavy any Andriamanitra any amin'ny jauna toko fahinana misy ny tantara io raha vakitsika io de zao ny zavatra nampimety amin'io. Any amin'ny jauna toko fahinana diny faefatra amby folo sy fadimy amby folo any de zao ny zavatra nitranga ary zasika vakiko amin'ny andiny faharoa amby folo ary avoky ny olona de hoy Jesosy tamin'ny mpianany angoniny sisa tsy lamy mba tsy hisy overy fitahin'Andriamanitra koa aza ary irina fotsiny de ka nahafeno arina 12 sombotsombony mofo vary ordi 5 izay ambiny tsy lany ny nanana. Ary reny olo reny rehefa nahita ny famantarana zay ataon'i Jesosy ity tokon'ilay mpaminany izay tonga am'izao tontolo zao ary efa fantatry Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankery ny ataon'ny mpanjaka de miala izy ka lasa indray izy rehetra ny teny voary. Teto zany ka ataon'ny olona mpanjaka Jesosy satria nanino satria nanome mofo. Raha tsy nisy mofo zany de mpandrafitra fa raha nisy mofo de mpanjaka. Fa za de teny aminao androany ataovy mpanjaka Jesosy ataovy tahaka an'reto mpianatra eto mpanjaka ny foana Jesosy na mbola tsy teny am'le mofo azy. Ianao io tsy maintsy ho voky. Tsy possible zany ianao mivavaka miova fo ka tsy ho voky zany. Mety ekeko mandalo ady ianao. Ianareo vita batisy reo ny vokatry ny batisy anareo maly iny de mimana ianareo fa ianareo tsy maintsy ho vokisan'Andriamanitra fa ela velona nareo. Fitahina nge ravana amin'ny fanomponan'Andriamanitra nareo sao de velonareo fa hoe halleloia. Tsy maintsy ho vokisan'Andriamanitra nareo. Fa zao de ataovy mpanjaka Jesosy. Ndreto ndreto mantsy noho ny avokisany de nika ataon'ny mpanjaka Jesosy am'izay mpanjaka manome mofo foana. Ataovy mpanjakanao sahady Andriamanitra. Ataovy mpanjakanao sahady Jesosy fizy efa meanao ny lanitra. Ny fahavokisany zany fitahiany zany ambinambiny zany eto an-tany. Menanao fotsiny zany fa ny lanitra ny sokafona anao. De manana finoana aza manao tahaka ny mpianatra ary manaova tahaka n'ilay vahoaka manetrety ana mitadiavan'Andriamanitra. De zao matoki rehefa Jesosy miteny hoe mipetra de amoky anao izay de voninahitra n'Andriamanitra mihina fa nahery anao tanatin'izay fotoanantsika androany zay zao tsika ino antiry teo matoki de ivavakantsika ao aorianan'izany tenin'Andriamanitra izany izy aoriana tiry ty ivavaka isika mahereza daholo dahoary. Halleloia. Dahoary matoki. Inside
Fonao ihany no ilainy. Zanany ianao, matoky azy ianao. Aza mana ny fonao io ihany no ilainy. Sotra Jesosy zana no ahy ianao. Halleluja. Vidiny rany angenao matokidy aza manahy. Halleluja. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Rano ianao matoky aza manahy. Ny fonao ihany angeny tena ilainy. Amen. Jesosy raha antsika vavaky zany toriteny zany ravana sa hoanao ozy ianao tsy mba tokony raha antsika ve ravana zany hoe raha antsika vavaka tena hoe avy any anatin'ny fotsika lalina any ravana malala. Raha zany sala aminao tena raisiko ampinoana be zany toriteny zany de tena ho tanterahako ampinoana zany toriteny zany. De tena isotra n'Andriamanitra ny am'izay ampelantanako ana mofo dimy sy azan-drano roa satria fantatro fa raiko ny misaotra an'io de io ny avoky anay menakavy. Halleluja. Tsy tokony atahotra zany ianao ravana na tsy manana ninina ianao na anaty fahasahiranana ianao tsy tokony atahotra ianao. Ataovy zay atonga anao ho zanak'Andriamanitra, ataovy zay tetavanao an' Jesosy na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana na hoe ny atany efitra. Za tena teteny aminao. Halleluja. Fa tena
anao zay mety eo amin'ny fiainanao izy azo antoko zany tsy ho avelan'ny mosareny zany ianao tsy avelan'ny ody amin'ny anoanany zany ianao fa tsy maintsy ho apetrany ianao ary hovokisan'ny faelavelona ianao ny tsara indrindra no manin'Andriamanitra ho anao. Halleloja. Fa manana fanetretena aloha tedavany amin'ilay tany hevitra Jesosy manaova ezaka ianao mitady azy ianao ny ratsy fanao ry havana malala teo tain'Andriamanitra tsika nefa tsy manao ezaka tsika mitady an'Andriamanitra fa raha manao ezaka ianao honenanao Jesosy ary hitany fiainanao izy dia ho tain'Andriamanitra ny anareo mianakavy. Halleloja. Hivavaka amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao tena makasitraka Jesosy tena misaotra Jesosy satria tafiampita teto indray ny afatra andro any saotra anao ny amin'izany toroteny nety ny anabavinay Suzelle zany saotra ny amin'ny fanahinao masina nazavany sainay tany anatin'izany toroteny zany nangatahako aminao Jesosy dia zao hoe ampitombo finoany tsirairay avy eto anao Jesosy anananay fanetretena anananay tena hoe amotsorana ny zavatra rehetra ianao Jesosy hitadiavanay anao ty fiainany ity Jesosy afoy fotoana zay afoy ny zavatra rehetra zay hitadiavanay anao ary anampinoana ihany koa zay tsy anao takany mpianatra Jesosy ary fantatray fa rehefa eo ianao dia hainay atao ny zavatra rehetra hainay atao ny zavatra rehetra rehefa miaraka aminao zay dia misaotra Jesosy misy eto Jesosy mety tokantrano miatrika olana arabola mangataka manokana Jesosy an'izany tokantrano zany mba hisory an'Andriamanitra ny kely ananan'izy ireo Jesosy dia zarao amin'izay Jesosy ny fitahinao dia hovokisanao ireo mpanomponao reo fa mitady sy miandrandranao reo. Raha misy olona eto mandalo olana arabola ry havana malala mandalo tsy fahampianao tokantranony ao mivavazany olo zany amin'izao fotoana izao dia tena hoe Jesosy tsy manana afa-tsy reto tany sao amin'i Jesosy eo aminao tsy haiko ohatrina ny volanao any amin'ny banky tsy haiko inona ny zavatra eo ampelantananao amin'izao fotoana izao hoe Jesosy tsy manana afa-tsy reto ahafahako miainga fozy Jesosy efa izy ireo dia asandrato ireo dia hisaory an'Andriamanitra ry havana na dia volanao any amin'ny banky any azy tena hisaory an'Andriamanitra ireo hozy ny hoe kely dia kely ny any tsy maninona zany ry havana fa tetonga ry havana mofo dimy sazan-drandroa ny olona amina rivony aman'alina fozy Jesosy hoe misaotra raha io fa ianao koa androany mila mahay misaotra an'Andriamanitra ny amin'ireo fa ho hitanao ny ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao amin'ireo. Misaotra Jesosy matoka Jesosy malala fa hiasa eo amin'ny fiainanay zany toroteny zany tena hoe hiasa eo amin'ny fiainanay zany toroteny zany Jesosy tena hoe tsy haniditsidina fotsiny zany fa tena ho teny tonga nofo amin'ny fiainanay tsirairay avy dia ho tsapan'ireto olona reto fa velona ny Andriamanitra hivavahana eto amin'ity fandarana ity. Misaotra Jesosy misaotra anaporofo ny teninao isan'andro ane ianao Jesosy ary karakara ny tsirairay avy dia misaotra ny amin'ny fitiavanao anay misaotra ny amin'ny zavatra rehetra zay efa nasehonao teo amin'ny fiainanay tsirairay avy Andriamanitra fa Andriamanitra tena miasa ianao ary Andriamanitra tsy haitohaina ianao ary Andriamanitra tena mahay ny zavatra rehetra ianao. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao dera ny saotra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay dia vosiny Satana dia afarotra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray aza Jesosy tamin'izay rehetra nafafy teto tsy azony devoly kitikitihany zany tsy azony devoly tsaingoana ny vonafafy fa amin'ny anaranao Jesosy amoa avy zato eny tsy manam-pataperana ty anatinay voninahitra ny eo anao hatramin'izay dia mandrakizay Halleloja. Amen. Ivavaka ny firenena raha nababitsika rodinina amin'izao fotoana izao tahiny tompo tahiny tompo pastera tahiny tompo tsika rehetra dia mbola hiara hivavaka antsika napetraka izao fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Tompo ray masina tsara indrindra faly misaotra anao izahay Jesosy malala satria mbola nitandana narovana izahay nandritra n'iny tontolo andro iny ka mbola velonena amin'izao alina izao izahay tompo mbola afaka ny ao anateto izahay Jesosy malala misaotra tompo amin'ny fitahiana rehetra izay nataona taminay tamin'androany amin'ny fitantananao anay Jesosy malala
fantatray Jesosy be tokoa ny fitiavanao anay, be tokoa ny famindramponao izay asehinao aminay isan'andro isan'andro. Ankehitriny manatitra izany fisaorana eo am-pelatanana tokoa izahay. Ary izany Jesosy nandritra n'izany tontolo andro izany Jesosy. Mety misy zavatra izay tsy araka ny sitraponao izay tenenin'ny vavanay. Izay alehanay Jesosy ary izay rehetra izay ataonay Tompo. Izany Tompo dia hifonanay eto. Avelany eloko tsirairay avy rehetra Jesosy malala mamindrafo aminay tokoa ianao Andriamanitra. Izay mpamindrafo, mpamela eloko dia apetraka eo am-pelatanana ny tenanay Jesosy malala Ary amin'izao izahay Tompo amarina izao fotoana izao Andriamanitra dia napetraka ho an'ny firenenanay eo am-pelatanana Jesosy malala satria ianao ilay mahery izay manehy zavatra izay mahagaga tsy takatra ny saigninay Jesosy tamin'izany toroteny izay tamin'ny hazandrany roa sy mofo dimy izay nahavoaka olo mandeha amin'ny 2000 izany Jesosy malala fantatray Jesosy tsy misy zavatra izay tsy hainao atao na inona ankehitriny dia apetraka eo am-pelatananan'ny Madagaskaranay ny olona rehetra ao anatin'izany Jesosy mety amin'izao fotoana izao Jesosy mandalo amin'ny fahoriana, mandalo amin'ny aretigny, mandalo amin'ny problème maro samihafa Andriamanitra kanefa Jesosy malala dia ankinay aminao izy re Jesosy ho an'ny marary rehetra amin'izao Jesosy malala ianao ilay maneho izay zavatra mahagaga izay mpanasitrana ny marary me fahasalamana izy re Tompo amindrafo izy re Tompo oka ianao hitantana sy hiaro izy re Jesosy malala hampahery izy re mandrakariva ary hibitsiko ao am-pony tsirairay avy mba tegna mino anao ary tegna hatoky anao fa ianao mpanasitrana izany Jesosy angatahnay anao ary angatahnay aminao koa Jesosy izay manana olona rehetra ingane Tompo hanatona anao izy mba hatoky anao izy ary hiankoraka eo aminao hanompo anasehana radianao ny manao ratsy rehetra Tompo mba haoka hitodika eo aminao hanompo ana mandrakariva Jesosy malala inganen'ny Madagaskaranay Jesosy mba firenena hamirapiratra eo aminao Jesosy malala mba firenena miavaka amin'ny fanompoana sy fanarahana dianao izany Jesosy ny irinay angatahinay isan'andro Tompo mba hasamby hahazo izany fiedanam-po fiedanan-tsaina hahazo fahasalamana hahazo famepiratana eo aminao ny Madagaskaranay hazo fiainana mandrakizay Tompo apetraka eo am-pelatanana mba tsy hanana hahiahy izy re Jesosy fa tegna homino anao tanteraka amin'ny sitraponahana tanteraka izay rehetra izay teny hitoriana isan'andro isan'andro ary rehetra mpanaraka rehetra Jesosy aoka ianahomba izy re hitantana izy re mandrakariva hagnampy izy reo Jesosy izay mangataka eo aminao araka ny teninao antsoiady valiako ianao ingane Tompo izay vavaka izay asandatra Tompo dia hivaliana izany mino anao sy matoky anao izahay fa manana Andriamanitra izay manan-karena manam-pahasoavana tokoa izahay misaotra re eo misaotra Jesosy malala dia voninahitra re ihany ho anao Andriamanitra fiadanana kosa ho anay tsirairay avy dia anjelina masina hitoby magnodidina ho anay tsirairay avy misaotra Jesosy Alleluia Amen Alleluia misaotra betsaka ny anabavy tsika tanatin'izany vavaka amin'ny firenena izany dia misaotra anareo koa nahatra ny hatramin'ny farany dia atoditsika an'Andriamanitra ny voninahitra ary raha mbola tsy tokony amin'ny rahalanitra Jesosy dia honeto indray tsika raha-pitso ohatr'izao hiaraka amin'ny mpitoro-teny hafa indray tsika raha-pitso Alleluia dia hiaraka amin'ny ekipa hafa indray dia mahereza daholo ary misaotra anao nahatra ny hatramin'ny farany dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia ho avy eto tsika raha-pitso ny fiarahantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika koa nefa tsy tapitra raha ohatra ianao miditra ao amin'ny site web ny Aki Radio www.andramokaizo.com www.andramokaizo.com dia afaka mihaino japeo ianao ary isaky ny adiny telo misy toriteny dia zao toriteny zao enonao raha-pitso efa hitanao any amin'ny YouTube koa manomboka androany alina zao toriteny zao hitanao amin'ny page ihany koa Aki Radio Andramokaizo page manana page tsika manana compte Facebook tsika dia manana YouTube tsika efatra amin'izay afaka hitanao any daholo zay rehetrarehetra zao amin'ny ray maraina amin'ny efatra maraina amin'ny fito maraina amin'ny folo maraina misy toriteny dia amin'ny ray atoandro amin'ny efatra hariva amin'ny fito hariva ary amin'ny folo alina misy toriteny foana hirahira malagasy frantsay anglisy maro ny alahatry mampionona ao antsika ao dia meno finaritra tsika rehetrarehetra ho tahin'Andriamanitra re dia samy miambina foana nefa satria betsaka ny zavatra mihetsiketsika eto amin'ity zao tontolo zao ty amin'izao fotoana izao ary efa ho anahy manokana ho anay manokana dia efa
miandrandritsika am'izao fotoana zao miandrandra ny landritsika ary manafatra foana zay fa tsika reto de possible tsika anatin'ny fotoana fohy tampoka be tsy ifankahitana ntsony ty connexion ty tena tonga de tsisy ninona ifankahitana de zay mahatonga antsika miomana sy miambina foana de mbola misy aloha ny azontsika raisina de ataontsika andray hery de manome fotoana rapitso samita in'Andriamanitra misaotra anareo amin'ny fanampinareo ny groupe Gamaliela am'ilay hetsika fanampina sahirana Madagasikara anao hetsika tsika am'ty volana janoary ty efa eo ampanomanana an'izany tsika rehetra raha misy azony tananao atao de raisina tanandroa zay tsy voatsy rambony tananao de mandeha fa simple amiko hoe za te handefa vola kely mba te handray anjara kely nalefanao par virement eto Frantsa nalefanao Western Union na Ria na rehetrarehetra zay fandefasam-bola reny na any Madagasikara mivantana ny alefa de mandefa simple amiko ianao raha mba te hanjay anjara am'izany fanampitsika ny sahirana izany zay no hoe raha tsy hanentana lavabe amin'ny fa de samita in'Andriamanitra raha pisitsika meona saotranao hatrenao hatramin'ny farany halleluia amen mahereza daholo